rahay malala tsara indrindra soranainao ny tompo-pahasoavana izay omenao anaykehitriny ahafahana indray andray ny teninao. Misy teny manokana izay omenao anay androany anamboatra anay, anitsy anay, anova anay tsiraray avy. Raha io raha tonga aty amin'ny toerana izay ionanay aminao zahay dia tsy hoe tonga aty fotsiny mba hotahina fa tonga aty koa izay mila miovy zahay. Dia indreto izay olonao rehetrarehetra ovay izay androany. Misy zavatra tianao atongavana indray amin'ny fiainanay dia raha io hotahina eny tsiraray avy raha mandray ny teny anio anio ary dia aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Sika rehetra na hoe amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika. Vonavenao andray ny ten'Andriamanitra androany ary. Amen. Misy zavatra manokana ianarantsika androany. Ny ianarantsika androany dia ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny herintsika dia nanomboka nianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra. Nisy teboka manokana raisitsika tamin'ny heriny hoy isika hoe Jesosy Kristy dia mpanjakan'ny mpanjaka. Ny antsoina hoe mpanjaka dia olona iray izay manana fanjakana ao anatina teritoara iray na hoe faritra iray. Ary ao anatin'io teritoara io na faritra io dia ny safidin'ny mpanjaka no miatra ao. Dikan'izay dia ny olona ao anaty fanjakana dia izay tanjon'ny mpanjaka no iainany, izay safidin'ny mpanjaka no iainany ary izay ao am-pon'ny mpanjaka no iainany. Dia hoy isika hoe ny mahasarobidy antsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia rehefa ao anaty fanjakan'Andriamanitra ary tena ao anaty fanjakan'Andriamanitra tsika dia ny safidin'Andriamanitra no eo amin'ny fiainantsika. Ny tanjon'Andriamanitra no iainantsika. Lay ao am-pon'Andriamanitra izay no ho tanteraka amintsika tsiraray avy. Dia ho koa isika hoe mila mitandrina antsika fa raha vao tsy tena ao anaty fanjakan'Andriamanitra tanteraka tsika dia misy fanjakana telo eto ambonin'ny tany. Ny anankiray fanjakan'izao tontolo izao, fanjakan'ny faharoa indray kosa dia fanjakan'ny aizany, fahatelo fanjakan'Andriamanitra. Raha isika zany eo amin'ny fiainantsika zany raha vao tsy lay safidin'Andriamanitra, lay tanjon'Andriamanitra, lay kajan'Andriamanitra no tanteraka amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy n'ilay anankiroa ny an'izao tontolo izao na ny fanjakan'ny aizany. Noho izany sika tsiraray avy tena manana antoka fa tena nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao na ho an'i Jesosy Kristy na Jesosy Kristy. Amen. Rehefa tena nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy isika dia ny tanjon'i Jesosy Kristy no tanteraka amin'ny fiainantsika, ny safidin'i Jesosy Kristy no tanteraka amin'ny fiainantsika ary ilay planin'i Jesosy Kristy izay no marina amin'ny fiainantsika. Amen. Andeha lavidavitra kely androany ao anatin'ity hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahasoavana ity. Betsaka ny kristianina te hiaino ambany fahasoavana ary mieritreritra mihitsy hoe miaino ambany fahasoavana kanefa tsy ao anaty fahasoavana izy fa tontolo hafa no misy azy. Nefa izy amin'io zanak'Andriamanitra, nefa izy amin'io nanolo tena ho an'i Jesosy. Misy zavatra mila tandremana izay rahantsika androany ary misy zavatra manokana izay tena mila ananganantsika fiainana, fomba fijery mila iainantsika manomboka androany. Amen. Manaiky ve ianao iova manomboka androany? Inoy ary fa somary lalina nefa ho feno fahasoavana. Salamo 1:5 sy 7:20, Luka 2:2-5. Dia rehefa any an-trano ianao dia mba mamaky ianao ny Deutéronomie 9:20. Teneny hoe Deutéronomie 9:20. Avereny mafy hoe mba tany ampianarantsika nisy etomody aty am-piangonana kosa antsika mba misy etomody. Deutéronomie 9:20. Salamo 1:5-7 sy 7:20. Zao lazainy ten'Andriamanitra: manaova soa amin'ny ziona araka ny fahasoavanao, ataovy ny mandan'i Jerosalema. Tapany voalohany, manaova soa amin'ny ziona
araka ny fahasoavanao. Avereno hoe andiny fasivy amby folo dia ho sitraka ao ny fanatim-pahamarinana sy ny fanatradorana ary ny fanatra levona amin'ny afo dia anatitra vatotrombolà eo amin'ny altaranao ny olona. Zany hoe misy karazan-javatra tsy misaraka, ny fahasoavana sy ny fanaovan-tsoa ary ny fanatitra tsy misaraka mandrakizay. Ama Luka 2:7 resaka an' Jesosy izy eto, ary ny zaza dia nitomboka ny anahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Aveko fandroany, ary ny zaza dia nitomboka ny anahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Manonona hoe amin'ny fiainanao ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo ao anatinao ka hitombo ianao hiahery sady hitombo fahendrena. Aveko fandroany, ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo ao anatinao eo amin'ny fiainanao. Rasika nambavy, misy hery roa miasa ety ambany masoandro. Ny hery voalohany dia lay hery mandrava, hery manapotika, hery mampitotongam-piainana, mamono. Zay hery zay dia ao anatina tontolo anankiray, tontolon'ny faharatsiana ny anarany. Eto ambonin'ny tany misy tontolo anankiray, tontolon'ny faharatsiana na tontolon'ny fanjakan'ny aizany. Ny tontolo faharoa dia hery manosika, hery manampy, tontolo mamelona. Io tontolo io dia antsoina hoe tontolon'ny fahasoavana. Zany hoe ny tontolon'ny fahasoavana araka nambaran'ny Salamo 1:5 tao hoe manaova soa amin'ny ziona araka ny fahasoavanao. Zany hoe ny tontolon'ny fahasoavana dia manasoa fiainana. Averiko fandroany, sady mianatra tsika ny tontolon'ny fahasoavana dia hery manasoa fiainana. Ny tontolon'ny faharatsiana dia hery maharatsy fiainana. Dia tsika resaka ilay tontolon'ny faharatsiana aloha. Zao nambara ny tenin'Andriamanitra. Efesiana 5:5. Efesiana 5:5. Ka raraoto ny andro azo anaovan-tsoa, fa manino zao fiainan'izao? Fa ratsy zao fiainan'izao. Zany hoe eto ambonin'ny tany zany misy tontolo anankiray ratsy. Raha mamakina hoe tsika ny Efesiana 5:12, enoy tsara fa sady hanokatra amin'ny masom-piainanao Andriamanitra androany nanokatra amin'ny masom-panahinao dia ahatonga anao hanapa-kevitra amin'ny fiainana. Fa sahako milaza aminao, anomboka eto tsara amin'izay fiainanao ase fiainan'ny fianakavianao. Averiko fandroany, anomboka eto tsara amin'izay fiainanao sy ny fiainan'ny fianakavianao. Zao no lazainy. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Misina hono eny amin'ny rivotra? Misina tsara eny amin'ny rivotra? Mba tondroy kely hoe misy rivotra? Aiza daholo ny rivotra zao? Zany hoe isaky ny foka rivotra zany tsika dia mila mitandrina sao dia mifoka. Baiboly zany teny hoe efa miaratsy zao fiainan'izao na hoe ratsy zao fiainan'izao. Tsy hoe miaratsy ny lazainy, fa ratsy mihitsy le izy. Ratsy le fiainana. Averiko farany, ratsy le fiainana. Misy réalité spirituelle na hoe fahamarinana tsy azo lavina zany eto ambonin'ny tany. Eto ambonin'ny tany eny amin'ny rivotra eny misy fanahy ratsy ary ny fiainana miratsy. Ratsorina zany dia izao, ny zavatra miantraika amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia zavatra ratsy. Efa ratsy zao fiainan'izao eny amin'ny rivotra koa mbola misy fanahy ratsy. Ny zavatra miantraika amin'ny fiainan'ny olona zany dia zavatra ratsy. Misy tontolo sy atmosfera izay manafika amin'ny fiainantsika, manimba azy, manapotika azy, mandrava azy, mandringana azy. Isaky miainan'ny olo dehibe dia za moa amiko mbola tanora
mbola zazaka indraindray rehefa tafaraka miray aman-dreny be akam-panady io izy aho hoe za foana ho any zandrindrindra amintsika ireo zany zazandrindra za manompo indrindra aho zao foana ny zavatra tenenin'olon-dehibe tamin'izay 1960 tsy ohatr'izao ny fiainana tsy haiko dadanareo sy mamanareo koa fiainanao an'izany zokonareo koa fiainanao an'izany tamin'ny 1970 tsy ohatr'izao ka raha mahanina dada tamin'izany dia afaka mividy 4 relina tsy ohatr'izany ve fomba fitenin'ny olona ozy ary ny filazan'ny olona anankiray zay hoe tamin'ny taolo hoe ny tainombo mivadika iza ozy tsisy mangalatra tsy haiko hoe zao ve mety misy mangalatra fa raha mandinika ianao zavatra rehetra zao tsisy metsara misy zavatra hafahafa rahalasika anabavy amin'izao vaninandro zao tena meratsy ny zavatra rehetra memafy ny zavatra rehetra tsisy zavatra moramora zany tsony nahita olona nanokatra hoe vary 1 kilao menaka 1 litatra hena 1 kilao 30 000 ariary raha miresaka tamin'ny olona tamin'ny 1960 zao tamin'ny andronay zany nahazo vary 1 kitapo sy tapany zany ve eno itsaka ka lasika anabavy noho ny fisian'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra sy noho ilay fiainana ratsy dia izao ny normal indrindra eto ambonin'ny tany dia ny fiainana miamy totongany aveko fandroany noho ny fisian'ilay fanaratsy eny amin'ny rivotra sy noho ilay tontolo ilay atmosfera ratsy eto amin'izao tontolo izao normal indrindra dia fiainana totongana ny naturel n'izao tontolo izao dia meratsy mariavy ianao hoe raha mbola naturel n'izao tontolo izao sy ny normal n'izao tontolo izao dia meratsy sy mitotongana io zany tsy mifidy tare io tsy mifidy areny io tsy mifidy efa natsangan-javatra ve satsia tsy mifidy diplôma io fa rehefa mandeha ny fotoana ny zavatra rehetra amin'ny mbola kely ny olona dinioany hafahafa mbola kely ny olona dia mitsangana dia rehefa mitsangana izy dia arakaraky ny andehanany fotoana mivoka izy satria ny maninona eto ambonin'ny tany ny naturel ny tany teneny hoe ny naturel ny tany hoe sy ny normal eto ambonin'ny tany dia mitotongana daholo ny zavatra rehetra raha ohatra zany ka amin'ny fiainana tsotra zasy ianao mieritreritra hoe hiatsara fiainana mivoatra fiainana amin'ny fomba natoraly tsy tafavoaka zany satria maninona efa ny baiboly mihitsy milaza hoe ratsy zao fiainana zao ary misy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra raha ohatra zany ka misy olombelona te hiatsara fiainana te hiala amina fiainana mitotongana dia izao tsy maintsy mila hery izy lehibebe kokoa mila tontolo izy tsaratsara kokoa zay afaka mampivoatra fiainana afaka manosika fiainana ary zay hery zay nantsona hoe heriny ny fahasoavana ifonako amintsika raha vao tsisy fahasoavana zany raha vao tsy mena ambany fahasoavana zany raha vao tsy atosiky ny hery fahasoavana zany tsy maintsy mitotongana amin'ny fiainana na ho ela na ho aingana mila hery surnaturel aveo vao mivoatra amin'ny fiainana mba teneniko enao akaikinao hoe mila hery surnaturel hoe vao misy fiainana mivoatra zany ifonako tsy miaro mpitondra ahako fa tsisy hidira mpitondra io ny fiainana miheratsy tsy eto Madagasikara rery fa hatrany an-dafy rehetrarehetra any miheratsy daholo satria maninona tsisy hidira mpitondra le izy fa le izy le fiainana mihitsy nefa ratsy ary fanaratsy no eny amin'ny rivotra raha kristianina te hiova fiainana dia ina ny ilainy fahasoavana teneny hoe mila fahasoavana hoe manina tsara raha lasika anabavy ny hery tokana raha lasika anabavy afaka manova sy afaka mandresy lay hery ratsy sy lay tontolon'ny fiainana ratsy dia tokana fahasoavana tenenykeo no akaikinao hoe fahasoavana hoe
aveko ihany raha vao tsy misy fahasoavana dia tsy maintsy meratsy io, tsy maintsy mandeha amin'ny naturel io. Ary tsy afaka mametsina aniza na iza hoe nendry tata sy neny kosa ne zay tsy namelany lova, tsisy idikany lova io. Zay kosa ve tsy nampianarana tamin'ny mbola kely raha lasaka nabavy tsara mianatra fa tsy kasaka fianarana io. Fa misy tontolo ara-panahy efa mipetraka, misy rafitra efa mipetraka. Za mba manonona hoe enao kosa iova manomboka eo aminao ny tantaram-piainana amin'ny anaran'i Jesosy. Teneny mafy be hoe amen, manomboka eo amiko hoe miova ny tantaram-piainana hoe. Teneny mafy manomboka eo aminay kosa miova ny tantaram-piainana hoe, satria izay an' Jesosy.